Ampifaliana mandrakariva ry havako ny fampiarabantsika fahafahoana somatsara amin'ny tompo amin'ny alalan'izao tambajotra-piarahamonina izao. Ny tenin'ny tompo amin'ny Genesis 2:12 ka ny 2 ny fampiarabantsika manao hoe dia tonga anao firenendehibe aho sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Izany tenin'ny tompo Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany no teny ihany koa iarabana sy irarin-tsoa antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Soratsika ny tompo riavana fa no ny famindram-pony lehibe dia ao anatin'ny fiomanana amin'ny fetim-bokatra isika izay ho tanterahana amin'ny Alahady 4 ny volana Jolay ho avy izao. Ny fetim-bokatra riavana dia fiaona ny zanak'Andriamanitra rehetra no tezaina no beazina teto amin'ny fiangonana FJKM Mavadin'ny Tafo. Fotoana lehibe tokoa io, ka na ny ampitan-dranomasina isika na ny amin'ny faritany na eto toerana dia hanao zava-dehibe ny fahatongavantsika hiaro imbombavaka eo ny ato tranon'Andriamanitra. Fa ny fetim-bokatra ihany koa dia fotoana hitondrantsika ambavaka ireo asan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana na eto toerana izany na any ivelany. Ho ataovy zava-dehibe riavana ny fandamenina ny fotoana ny fiomanana amin'izany fotoana lehibe izany. Fa indrindra ny fetim-bokatra riavana dia fotoana indrindra hitondrantsika izay nitahian'Andriamanitra antsika enti-manana ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana. Dia ny tompo tokoa ny hiasa amintsika rehetra, ampahely antsika rehetra, azahoantsika mitaona ihany koa ny ankonana sy ny fianakaviana. Fa ny mpanome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Dia fampitondram-bavaka tsika riavaka, fa na dia mbola mandeha fotoan-tsarotra ary izao tontolo izao ny tompo tokoa ny andamina ny fotoana, andamina ny fandaharam-potoana, indrindra ny mentsika fahasalamana sy finoana, azahoantsika miombona hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana lehibe dia ny Alahady 4 ny volana Jolay 2024 izany. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fitahiana, ny fiadanany kosa ho amintsika rehetra. Amen.